Halleloia. Miarabantsika rehetra amin'izao andro maraina ny 6 aprily 2024 izao tonga amin'ny andro fahaefatra isika amin'ny anina sahaza. Ampatsahifo kely fa ny anina sahaza dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Matthieu 4:1-9 hoe omeo anay anio izay anina sahaza ho anay. Mino aho fa hinana tsara ary azo domana ianao amin'ny tenin'Andriamanitra vao maraina ity. Andro fahaefatra isika androany ary ny lohateny moa dia ny hoe fahasahiana eo anoloan'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana. Fahasahiana eo anoloan'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana. Amen. Ny vaky-tenintsika androany dia hitantsika amin'ny Hébreu 4:4-9. Hébreu 4:4-9 izay milaza toy izao hoe ka okontsika anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjenantsika amin'ny andro ilana izany. Amen. Averiko ka okontsika anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjenantsika amin'ny andro ilana izany. Manana fanasana manokana sy maharitra ianao hoe anatona eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra tsy toa. Ary Andriamanitra mihitsy dia milaza ny hoe manantona ampitokisana aza misalasala ampatokiana. Efa nandoa ny vidiny Jesosy Kristy mba hanomezana anao alalana hiditra feno amin'ny fanatrehana. Mivavaka rehetra ataonao, ny momba ny zavatra rehetra izay ilainao, hitan'izany rehetra izany ary mihay anao izy. Aza misalasala mivavaka, tsy manelingelina an'Andriamanitra ianao ary zanany malalana ianao. Jerevana ny ohatra ray eo amin'ny Baiboly, jereva ilay vehivavy nandeha nandritra ny 12 taona nisisika teny amin'ny vahoaka teny mba hikasika ny akanjon'i Jesosy Kristy. Tao an-tsainy dia hoe raha mahakasika ny lambana dia ho sitrana. Tsy tao anatin'ny eritreriny hoe hijanona manokana ho azy ny Tompo Kristy. Nisisika izy anatona na dehibe aza ny olona sy ny sakatsakana teo fa nanatona tonga tamin'ny mpahatokiana izy. Ary hitanao tao anatiny indray mpimaso monja dia ravana 12 taona nijaliana teo. Ny vavaka feno fahasahiana dia manova ny zavatra rehetra. Ny vavaka feno fahasahiana dia manova ny vavaka rehetra. Amen. Hivavaka tsika fa alohan'izay dia ahoana moa ny fomba ampiaranao an'izany zavatra any. Manokana ianao 15 minitra anio ivavahana tsy akijanona 15 minitra. Miresampantsorana amin'Andriamanitra momba ny zavatra rehetra tena ilainao lalina indrindra. Eto eo anatrehany fiainanao, eto eo anatrehany tahotrao, eto anatrehany nofinofinao, eto eo anatrehany koa hoe misy fisafotofotoana any. Manatona ianao ampatokiana toy ny reny zaza miazakazaka makany amin'ny ray be fitiavana reny, satria inona ny antony? Efa manana valim-bavaka ho anao izy. Halleloia. Amen. Da hoaritsika hivavaka. Raio amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy dia manatona mpatokiana eo anoloan'ny seza fiandriananao ao androany.
misaotra anao nandray ahy tsy noho izay nataoko fa noho izay nataon'i Jesosy Kristy. Entiko anatrehanao ny fiainako, ny foko, ny zavatra ilaiko, ny fiderako mba azahoako famindrapo sy ahitako fahasoavana ny famonjena raha io amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia ho sampitahin'Andriamanitra isika rehetra ary araba manokana ho aninareo rehetra izay manaraka Madagasikara, eto Maorisy, any Frantsa, manerana an'izao tontolo izao ary makasitraka ihany koa amin'ny fampahirizanareo satria fifaliako ary fifalian'Andriamanitra ny azahoanao anjoana saza fo marain'izao. Tahin'Andriamanitra ianao dia aza diny manatona mipatokina eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra fa manana valim-bavaka ho anao izy. Amen. Tahin'Andriamanitra ianao Docteur Ina Telesforiany.